indray tompoklasy tompoko ny arabakanao izay manaraka ny fampalalam-baovao ny Real News ny vaovao marina amin'izao alina izao etỳ am-pianoanana tokoa dia asaiko mpanajana ianao sy saraka aminay hatramin'ny farany toy ny mahazatra aloha dia ny lohateny misongadina hatrany no dia isantarantsika izany. Manana ny lanjany ara-politika sy matanjaka ara-tafika indrindra aty Afrika ny firenena Egyptianina ka afaka ny mifameno amin'ny Madagasikara hoy ny mpandala raharaham-pirenena Serge Zafimaova androany. Tokony hitondra voandalana tsara hatraka izany ny filohan'ny fanavaozana ao aorian'izao diany any Egypta izao indrindra mikasika ny lalambe mikodana na ny autoroute Antananarivo Toamasina izay fiaraha-miasa lehibe misy eo amin'ny Madagasikara sy ny Egypta hatreto. Tetikasa feno sy maharitra no tadiavin'i Madagasikara fa tsy famatsim-bola fotsiny ka orinasa vonina ampamokatra ny tsena anatiny eto Madagasikara no tadiavina hoy ny filohan'ny fanavaozana ny Colonel Michael Randrianirina tao Egypta. Nanasa an'ireo mpampiasa vola Egyptianina andraharaha sy ampandeha ny fampiasam-bola miaraka amin'ireo orinasa malagasy araka izany ny filohan'ny fanavaozana tao anatin'ny fihaonany andatabatra boribory tamin'ireo mpandraharaha toe-karena Egyptianina sy ny delegasiona malagasy tonga tany an-toerana. Miverina misokatra manomboka androany 3 Jolay ny zotrana bakabaka mampitohy an'i Madagasikara sy Comore rehefa niato nandritra ny Entone. Ireo fiaramanidina ATR ny malagasy no isahana ny sidina indroa isan-kerinandro hoy ny tale ara-barotra ny Madagascar Airlines. Ici séance dédicace iarahanao mpankafy amin'ireo mpanakantony Our Generation la sélection Madagascar eny amin'ny 24 eny amin'ny Akorsdig ny sabotsy voalohan'ny volana aogositra eny amin'ny 24 avy izao amin'ny 10 ramaraina. Fotoana iray ahafahanao mihaona mivantana amin'ny Toky, Jaya, Ismaël, Davila ary Malala amin'ny fotoana io indrindra ho antsika mpankafy. Iaraka amin'ny miro ao anatin'ny vinavinany mety ho toetry ny andro na ny météo kosa indray arsika zao. Orange vous présente la météo. Miaraka amin'ny B500 faniraseratsy tapaka amin'ny ranamanao. Orange. Miarabantsika rehetra anytokantrano andray amin'izao fotoana izao azy eto anatin'ny fampalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara makasika amin'ny toetrandrontsika ary ho an'ny rampiso amin'ny ankapobeny aloha izany dia omaina ny ankamaroan'ny faritra maro eto Madagasikara ho an'izay rampiso izay vinavinaina isy ihany koa ny zavona ny vomaraina amin'ny faritra sasansasany ho an'ny afovoantany dahoatra ho fantatsika amin'ny antsipirien makasika an'izay amety ho toetry ny andro izay dia arak'izao hitantsika izao raha ho an'ny afovoantany aloha izany dia ifanimy ny rahona sy masoandro ho an'ny afovoantany ny atao Rantsoa ny Toamasina Sainte Marie ny tapany avaratry Madagasikara sy ny any Mahazangany ny any Nosy kosa no anomizantsika an'izay amety ho toetry ny andro izay dia arak'izao hitantsika izao dia vinavinaina isy aloha izany ny orana tandrifindrahona ho anareo any Nosy any ka manodidina ny 12 hatramin'ny 20 degré Celsius ny maripana fanaiky amin'izay faratsoka kosa iverenantsika ho an'ny eo Toliara ao dia hibalika mihitsy aloha izany ny masoandro. Toy izay ary raha ny tsara fantatra makasika ny mety ho toetry ny andro ho an'ny tapany maraina atony eonao kosa ny mety ho fiovana ho an'ny tapany hariva raha amin'ny alalan'ny saritany Madagasikara hatrany ary no amantarantsika an'izay dia arak'izao hitantsika izao dia vinavinaina mbola hitohy aloha izany izay fifanimbiasan'ny rahona sy masoandro izay ho an'ny afovoantany ny atao Fianarantsoa ny any Toamasina sy Mahajanga ary ny tapany avaratry Madagasikara ny fanimbiany koa ny rahona sy masoandro ho anareo any Toliara any raha hibalika ny masoandro ho an'ny any Sainte Marie any ny maripana fanaiky amin'izay no fantarantsika manaraka dia ho an'ny any Fianarantsoa no ahitantsika ny maripana mandrindra izay manodidina ny 10 degré Celsius ary tazantsika kosa ho an'ny any Mahajanga ny maripana ambondrindra izay manodidina ny 30 degré Celsius. Toy izay ary raha ny tsara fantatra makasika ny mety ho toetry ny andro ho an'ny rampiso ankasitrana feno ary isika rehetra izay niaraka amin'ny ahitra amin'ny farany ary anasananao hatrany Real News ny vaovao marina eto amin'ny Real TV Madagasikara mamy fotoanantsika ary ho amin'ny rampiso indray velona tompoko. La météo vous a été présentée par Orange. Miaraka amin'ny B500 faniraseratsy tapaka amin'ny ranamanao. Orange. Melohan'ny idirantsika amin'ny tena antsipiriam-bao voalohany dia andao iverenantsika vetivety ny lohateny misongadina. Manolotra ho anao ny Real News. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal.
Hena café tsy mety lefy. Étoile Color Ita Diogo eo amin'ny Super J en face ny Mafteky na koa amin'ny bâtiment La Bouffe. Étoile Color loko mateza manamora ny fiainagnanao. Andao anao vacances Scofield Travel Pikarakara Voyage Fantadaza Antsouyarni 038 05 509 32 na 032 03 377 32. Marina mofa ny patte courte primo dia misy amin'ny endriny spirali ary torti. Misy amin'ny lanjany 10 grammes sy 10 kilao ny patte courte primo. Primo, manger devient encore plus un plaisir. Pour nos travaux, comme les infrastructures ou les fondations, nous faisons confiance à Global Ciment. Global Ciment, un avenir bâti solidement. Effraction, cambriolage, agression, protégez-vous. Confiez votre sécurité à un professionnel du métier. Des agents sélectionnés et bien formés vous seront confiés. Fortement équipés, ils seront prêts à intervenir à tout moment. Prime Defense Security, le meilleur allié pour votre sécurité. Alors, partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. Inscrivez-vous à l'UPRIM la plus proche de chez vous. L'inscription peut se faire également à distance. Contact 020 85 215 03 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Vous cherchez du mobilier de bureau ou d'intérieur de qualité? Découvrez TP Meubles, votre fournisseur en mobilier de bureau ou d'intérieur. Rendez-vous dans nos showrooms Antanmin et Bypass pour découvrir une large gamme de meubles au meilleur rapport qualité-prix. Gel douche Voy, la fraîcheur et le plaisir d'une douche parfumée chaque jour. Voy, le bien-être pour tous au quotidien. Il est bon. Presto Suprême, Missao Vovo, sauce Norma B. Polymath, collège et lycée. 2 campus, Ambandi et Bypass. Les inscriptions sont ouvertes. Rejoignez l'école de la discipline, de la sécurité et de la réussite. Firenena manana ny lanjany ara-politika sy matanjaka ara-tafika indrindra aty Afrika ny firenena Egyptianina ka afaka ny mifameno amin'ny Madagasikara hoy ny mpandala raharaham-pirenena Serge Zafmaova androany. Tokony hitondra voandalana tsara hatraka izany ny filohan'ny fanavaozana ao aorian'izao diany any Egypta izao, indrindra mikasika ny lalambe mikodana na ny autoroute Antananarivo Toamasina izay fiaraha-miasa lehibe misy eo amin'ny Madagasikara sy ny Egypta hatreto. Tetikasa feno sy maharitra no tadiavin'i Madagasikara fa tsy famatsim-bola fotsiny ka orinasa vonina ampamokatra ny tsena anatiny eto Madagasikara no tadiavina hoy ny filohan'ny fanavaozana ny colonel Michael Randrianirina tao Egypta. Nanasa an'ireo mpampiasa vola Egyptianina andraharaha sy ampandeha ny fampiasam-bola miaraka amin'ireo orinasa malagasy araka izany ny filohan'ny fanavaozana tao anatin'ny fihaonany andatabatra boribory tamin'ireo mpandraharaha toe-karena Egyptianina sy ny délégationna malagasy tonga tany an-toerana. Miverina misokatra manomboka androany 3 Jolay ny zotrana bakabaka mampitohy an'i Madagasikara sy Comore rehefa niato nandritra ny Entone. Ireo fiaramanidina ATR-ny malagasy no isahana ny sidina indroa isan-kerinandro hoy ny tale ara-barotra ny Madagascar Airlines. Ici séance dédicace iarahanao mpankafy amin'ireo mpanakantony Our Generation la sélection Madagasikara eny amin'ny 24 eny amin'ny Akorsdig ny sabotsy voalohan'ny volana aogositra eny amin'ny 24 avy izao amin'ny 10 ramaraina. Fotoana iray ahafahanao mihaona mivantana amin'ny Toky, Jaya, Ismaël, Davila ary Malala amin'ny fotoana io indrindra ho antsika mpankafy. Idiratsika avy hatrany ary ny antsipriam-baovao mety maka sosokevitra avy amin'ny filoham-pirenena Egyptianina ve ny filohan'ny fanavaozana matoa hanamafy ny fiaraha-miasa amin'ny Egypta mba hitantanana ny Madagasikara raha nambarany mpandala raharaham-pirenena Serge Zafmaova androany. Firenena manana ny lanjany ara-politika sy ara-tafika indrindra aty Afrika sy eo amin'ny firenena arabo mantsy raha i Egypta
hoy ity mpandala raharam-pirenena ity tokony hitondra voandalana tsara ihany koa nefa ankoatr'io ny filohan'ny fanavaozana rehefa avy any Egypte indrindra mikasika ny lalambe mikodana na ny autoroute Antananarivo sy Toamasina izay fiara miasa lehibe misy eo amin'ny Madagasikara sy Egypte hatreto hoy ny mpandala raharam-pirenena Serge Zafimahova Androany mitatra izay Tozera-Befatra sy Andry Rabesotra. Mety fandraisany amin'ny fitakin'i Madagasikara nosy malagasy na ny Îles Éparses avy ny fahatongavan'ny filoha fanavaozana any Egypte hoy ny fanontaniana napetraka ny mpandala raharam-pirenena Serge Zafimahova Androany. Nambarany ity farany mantsy fa firenena isan'ny tia tanindrazana sy matanjaka i Egypte ka afaka nampian'i Madagasikara hitaiky amin'ny la Frantsa ireo nosy manodidina ireo. Le fifandraisantsika miaraka amin'ny Egyptianina ve misy fifandraisany amin'ny Îles Éparses. Inona mahatonga manonteny an'izany satria gazety ray lehibe any Frantsa Les Échos namoaka article momba ny Îles Éparses tamin'ity herinandro ity. Sendrasendra manko tsy misy amin'ny politika iraisam-pirenena. Dikan'izay zany hoe azadiny zany fa zareo naka ny Canal de Suez tamin'izany fotoana izany. Tonga dia nationalisé ny filoha égyptianina tamin'izany ny Canal de Suez. Mino fa tsika tsy sahanao an'izay amin'ny frantsay fa afaka mifanohana tsara amin'ny Madagasikara zany Egypte amin'ny fangalantsika any Îles Éparses. Mety makasosokevitra amin'ny filoha Egyptianina mihitsy aza ny filohan'ny fanavaozana amin'ny fomba hita tanana an'ity Madagasikara ity hoy ihany mpandala raharam-pirenena Serge Zafimahova. Zay zany ny fomba fijeriko azy hoe mety makasosokevitra izy zany any any amin'ny zokony satria zokony zany en tant que hoe efa filoha efa elaela ny filoha Egyptianina amin'izao fotoana hoe ahoana zany tokony hanaovana ny zavatra maro ao Madagasikara eto hoe zareo ndray tsy manana pétrole fa manana an'izay puissance militaire zay izy ary manana ny lanjany izy na eto Afrika amin'ny lafiny géopolitique internationale. Zay zany ny poids Egypte. Ny firenena Egyptianina raha teo no firenena matanjaka ara-tafika indrindra eto Afrika ka afaka mifameno Madagasikara hoy ihany Serge Zafimahova. Zadiny koa zany fa Egypte ny firenena matanjaka indrindra ara-tafika eto Afrika. Tadiditsika angamba tamin'ny efa tantara efa ela nangalany zareo ny Canal de Suez tamin'ny Anglisy. Zany hoe manana ny heriny zany Egypte. Izy firenena tia tanindrazana ny Egyptianina. Ary izy zany ankehitriny ataontsika hoe manao balance izy entre ny tany arabo mahery vaika ohatra ny Iran sy ny Israélianina. Zay zany raha hoe géopolitika zany jerevantsika fohifohy. Anisan'ireo firenena miara-miasa akaiky amin'ny Amerikanina ihany koa i Egypte ka ahafahan'i Madagasikara mampivelatra ny fifandraisana iraisam-pirenena hoy ity mpandala raharam-pirenena ity. Ny Egypte koa miara-miasa amin'ny Amerikanina. Zay koa aloha dia tsy azo fen'izay taloha izy niara-miasa tamin'ny URSS tamin'ny mbola hoe tamin'ny andron'ny Sovietika fa taterina izy ny Amerikanina zany no fiara-miasa voalohany ny amin'izao fotoana. Ny fanamboarana lalambe mikodana mampitoerana Antananarivo sy Toamasina hatreto ny tetikasa mandeha iarahana amin'ny Egypte ka tokony misy ny fifampiresahana mazava ataon'ny filoha malagasy sy ny filoha Egyptianina mikasika ny tetikasa io hoy ity mpandala raharam-pirenena ity. Izany zao ny projet erahantsika amin'ny Egyptianina amin'ny lafiny ara économique. Tsisy projet hafintsika hatreto hoe dia io zany mila atao mangarary io dia everiko zany fa hitondra vaovao tsara zany ny filoha rehefa tonga avy any fa tsy hoe anakivy ny olona satria tsy mandroso anie ny asa ao ankehitriny. Zay le izy. Or ilayntsika io lalabe mikodana moa filaza azy autoroute zany. Ny tena marina le autoroute ny tokony atao. Tokony tsy mety zany io lalana ataontsika voie rapide io. Fa tokony autoroute io minimum zany 3 voies mandroso 3 voies miveriny. Hoe inona mahatonga an'io tokony autoroute ary autoroute manara-penitra satria misy camion maromaro 45 tonnes mandeha eo. Sana zany hoe ny Egyptianina zany zao manao le lalana dia atao zany tokony atao amin'izay izy hampandroso ny lalana satria tsisy lalana mandroso tsony io. Ary autoroute tokony atao fa tsy
voarapita zay le izy. Efa nambarany filohan'ny fanavozana moa tao anatin'ny lahateniny tany Egypta fa fanamafisana fiara-miasa eo amin'ny isan'ny firenena afrikanina izay no anisan'ny tena atondihany any Egypta. Afaka manjary ny vina iray rehefa apetraka miorina amin'ny fandrindrana mazava sy famatsim-bola ary ny fahaiza-manao ara-teknika ho ny filohan'ny fanavozana tao Egypta androany. Io fahaiza-manao avy amin'ny vina makany amin'ny teknika io no tiany Madagasikara mafisina anatin'ny fanavozana raha ny nambarany hatrany. Ny antso ireo mpandraharaha ara-teknika Egyptiana iaraka amokatra ho mpandraharaha ampiasa vola sy ampandeha ny fampiasam-bola eto Madagasikara araka izany ny filohan'ny fanavozana nandritra ny fifanankalozana eo amin'ny sehatra tsy miankina eo amin'ny firenena Egyptiana sy ny delegasiona malagasy niaraka taminy atao amin'ny ministera misahana ny fampiasam-bola Egyptiana tamin'ity androany ity. Mitatra izay Diamondra Andrianaivo. Tanjo fitsidiana tanterahany filohan'ny fanavozana any Egypta ny fampifandraisana ny mpandraharaha eo amin'ny firenena roa tonta dia Madagasikara sy Egypta hoy ny filohan'ny fanavozana tao anatin'ny lahateny nandritra ny fihaonana natokana ho an'ny fifanankalozana eo amin'ny sehatra tsy miankina eo amin'ny firenena roa tonta. Ity fihaonana databatra boribory ity dia manatanteraka ny ray amin'ireo tanjona lehibe amin'izao fitsidiana ofisialy ataoko izao ny hampifanakaiky ireo mpandraharaha ara-toe-karena avy amin'ny firenentsika roa tonta ary ny ampisy fiarahamonina-nantoka maharitra voalanjalanja ary samy mitondra tombotsoa. Tsy maintsy adika ho tetikasa fampiasam-bola asa ary fiarahamonina-nantoka ifanomezana tombotsoa ny fifandraisana ara-diplomatika tena tsara misy eo Madagasikara sy Egypta. Fanambiambonana ny famolavolana ny tetikasa ho an'ireo samy firenena afrikanina hoy ny filohan'ny fanavozana. Manana harena, tsena, tanora mavitrika ary fahaiza-manao i Afrika. Ny fanambiambonantsika dia mampifandray ireo tombo stratetika ireo, ny mamolavola tetikasa matotra ary ny manatanteraka izany hatramin'ny farany. Nahitana fampandrosoana tao Egypta ny fitsidiana tany an-toerana hoy ny kolonely Mikael Randrianirina. Nandritra izao fitsidiako teto Egypta izao dia afaka nahita zava-bita miavaka ao. Ny tanàna vaovao ho an'ny fitantanan-draharaha-mpanjakana, ny fampandrosoana ny alameny ary ireo fotodrafitrasa lehibe natsangana dia mampiseho fa afaka manjary zava-misy ny vina iray rehefa miorina amin'ny fandrindrana mazava, ny famatsiam-bola voandona, ny fahaiza-manao ara-teknika ary ny fanaraha-maso entitra. Izany fahaizana mandroso avy amin'ny vina ho amin'ny tetikasa ary avy amin'ny tetikasa ho amin'ny zava-bita tena miasa tanteraka izany indrindra no tiany Madagasikara amafisina ao anatin'ny fanavaozana. Tetikasa feno sy maharitra ny tadiavin'i Madagasikara fa tsy famatsiam-bola fotsiny ho ihany ny filohan'ny fanavozana. Dia tsy famatsiam-bola fotsiny no tadiavin'i Madagasikara. Mitady tetikasa feno voarafitra tsara ary maharitra izahay. Tsy azo heverina ho vita ny fotodrafitrasa iray raha tsy efa voahomana mialoha ny fanadihadiana ara-teknika, ny famatsiam-bola, ny fanorenana, ny fampandehanana ny fikojakojana ary ny fanofanana ireo olona hitantana azy. Tsy afaka miasa ny sehatra iray natokana ho an'ny famokarana raha tsy manana rano sy herinaratra azo antoka. Fitaterana, fifandraisan-davitra, toerana fitahirizana ary tolotra ara-logistika. Noho izany dia mitady mpamorona sy mpandrindra tetikasa, mpandraharaha, mpampandeha, mpiara-mombonantoka ara-teknôlôjia sy ara-bola ary mpividy afaka miantoka tsena azo antoka andraisana ny vokatra izahay. Orinasa volona ampamokatra ny tsena anatin'ny eto Madagasikara araka izany no tadiavina hoy kolonely Mikael Randrianirina. Mitady orinasa volona hirotsaka maharitra izahay, orinasa vonona hampandeha sy kojakoja tetikasa, hampita teknôlôjia, hanofana ny mpiasa ary hiara-mampiasa vola amin'ireo orinasa malagasy. Ny tanjonay dia ny ampitombo ny famokarana ny Madagasikara mba hanomezana fahafahampo ny tsena anatiny sady hanodina bebe kokoa eto an-toerana ary ampitombo ny sanda fanampy ny fironona any amin'ny firenentsika. Tsy zavatra tsy azovaina ireo olana mipetraka ireo ny fitondrana fanavozana hoy kolonely Mikael Randrianirina. Miatrika fanampy tena misy i Madagasikara indrindra eo amin'ny rano
ny herinaratra, ny fotodrafitrasa, ny fitaterana, ny lojistika ary ny faharetany raharaha mpitantanana. Tsy mikasa ny anafin'ireo olana ireo zahay, saingy tsy manaiky koa zahay fa zavatra tsy azo ovaina izany. Volona anomboka ny fampitiniana araka izany ny fitondrana fanavaozana tao anatin'ny fifanakalozana teo amin'ny sehatra tsy miankina eo amin'ny firenena rotonta hoy ny filohan'ny fanavaozana. Porofony izany fanoloran-tena izany dia misy délégation ministériale lehibe miaradia amiko anio miaraka amin'ireo solotena ny mpandraharaha ara-toekarena malagasy. Ny fisian'izy ireo eto dia maneho ny fahavonona ny Madagasikara iaino ny torokevitrareo hanomboka avy hatrany midinika ara-teknika ary andinika ireo feripetra mivaingana ahafahana manatanteraka ny tetikasa. Ny fanaovatsonia ny memorandum eo amin'ny DDM sy ny GAFI dia fitaovana mivaingana ihany koa ampifanakaiky ireo androm-panjakana misy atsika. Nanasan'ireo mpampiasa vola Egyptiana andraraha sy ampandeha ny fampiasam-bola miaraka ny orinasa malagasy moa ny filohan'ny fanavaozana tao anatin'izany. Ry mpampiasa vola Egyptiana antsoina ny Madagasikara ny reny vola, ny teknôlôjia, ny fahaiza-manao ary ny traikefa efa voaporo fanananareo amin'ny fanatanterahana tetikasa sarotra. I Madagasikara kosa dia manana harena stratégique anora mana-talenta fa ahafahana mamokatra lehibe ary toerana stratégique ahafahany miditra amin'ny tsena maro. Noho izany manasa anareo zahay mba tsy ho tonga amin'ny maha-mpamatsy vola fotsiny fa ho mpiara-mombonatoka, mpandraharaha, mpampandeha ary mampiasa vola miaraka amin'ireo orinasa malagasy. Mandritra ity fiaonana andatabatra boribory ity dia hanana fotoana ahafantaranareo bebe kokoa zay atolotry Madagasikara ianareo ary fanakalozana mivantana amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana sy ireo mpandraharaha ara-toekarena malagasy izay manatrika eto. Ambarako amin'ny paritokina fa izao ny fotoana tokony ampiasana vola any Madagasikara. Notron'ny ministra ny fampiasam-bola sy ny varotra ivelan'ny Egyptiana sy ireo ministra Egyptiana sy malagasy no ity fiaona andatabatra boribory teo amin'ny sy ireo mpandraharaha mampiasa vola Egyptiana ity androany. Fa firenena manana harena stratégique sy vokatra maro i Madagasikara ka ahafahana mampiasa vola hoy ny tale général ny EDBM androany. Anatin'izany ny mahafirenena mpamokatra lavanila sy kaviara tsara kalitao aty Afrika ny Madagasikara ho ihany nambarany. Avy hatrany araka izany dia nitondra soso-kevitra tetikasa afaka iarahana miasa amin'ireo mpampiasa vola Egyptiana ny délégation malagasy tany Egypte izay nandritra ny fiaonana natokana ho an'ny fifanakalozana eo amin'ny sehatra tsy miankina eo amin'ny firenena Egyptiana sy ny malagasy natao ho tany an-toerana androany any an-toerana hatrany Idiamondra Andrianaivo. Efa mipetraka tao anatin'izao fitondrana fanavaozana izao ny lalana ho an'ny fampiasam-bola eto Madagasikara hoy ny tale général ny EDBM tao anatin'ny fiaonana natokana ho an'ny fifanakalozana eo amin'ny sehatra tsy miankina eo amin'ny firenena Egyptiana sy ny malagasy tamin'ny alalan'ny délégation notarian'ny filohan'ny fanavaozana any an-toerana androany. On a une loi sur les investissements qui a été adoptée et qui garantit un certain nombre de principes internationaux en matière de protection des investissements, en matière également d'égalité de traitement, c'est-à-dire que tous les investissements sont traités de manière égalitaire à Madagascar. Cela est garanti à travers ces deux lois. Et la protection également des droits de propriété. Donc le gouvernement a aussi mis en place l'arcane juridique pour permettre justement cette sécurisation de vos investissements à Madagascar. Tout ce qui est également liberté de transfert, donc les principes de base en matière d'investissement étranger. Natao ahazahoan'ireo mpampiasa vola antoka amin'ny fampiasam-bola ny eto Madagasikara ny nametrahana io lalana io hoy ny tale général ny EDBM. À part cela également, donc dans cette loi, il y a aussi un renforcement qui a été fait en matière de prévention des litiges. Effectivement, dans cette loi et à travers le décret d'application, il y a aujourd'hui cette prévention des litiges entre l'État et l'investisseur qui a été renforcée. Tout ça pour renforcer justement le fait qu'à Madagascar, on a un cadre juridique qui va vous permettre d'être bien confortable par rapport à vos investissements à Madagascar.
Firenena mamokatra raha toy Madagascar, hoy ny tale général ny ETPM. Vous savez certainement que nous sommes le premier pays producteur de vanille au monde et d'exportateur de vanille. Nous sommes aussi en matière, son Excellence Monsieur le Président vient de le mentionner, en matière de minerais critiques mais stratégiques. Il faut savoir aussi que nous sommes le numéro 1 mondial en matière de production de saphir. Et nous avons aussi la fierté aussi de partager que nous avons le premier rang en termes de producteurs de caviar aussi en Afrique. Donc ça, peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas, mais ce sont des ressources et richesses dont dispose Madagascar, au-delà du secteur touristique, au-delà du secteur de l'industrialisation et tant d'autres. Nisy moa ny fanolorana tetikasa azo tanterahana eto Madagasikara nentin'ny délégation malagasy tao anatin'ity fihaonana natokana ho an'ny fifanankalozana eo amin'ny sehatra tsy miankina eo amin'ny firenena égyptienne sy ny malagasy natao tany Egypte androany ity. Tafalatsaka 1.10 mégawatt amin'izao ny famokarana herinaratra ataon'ny orinasa tsy miankina misana ny famokarana herinaratra Antoamasina hoy ny filohan'ny fanavaozana. Efa tokony nahavany olany herinaratra tao an-toerana nefa na 70 isanjato ny famokarana fotsiny azy no novokarin'ny orinasa tsy miankina io rehefa nandefa vondrona mpiara herinaratra ny fanjakana saingy tsy nataony izany hoy ny colonel Michael Randrianirina. Anafoanana ny fanararaotana ataon'ny sehatra tsy miankina amin'ny famokarana herinaratra eto Madagasikara araka izany no tanjon'ny fanavaozana amin'ny famohanany marina mahakasika ny orinasa Jirama hoy ny colonel Michael Randrianirina tany Egypte raha niaona tamin'ny diaspora malagasy tany an-toerana. Ny Antsipriana izay. 3.30 mégawatt ny tokony vokariny sehatra tsy miankina mamokatra ny herinaratra miara-miasa amin'ny Jirama Thomasina amin'izao 5.10 mégawatt ihany no vokariny fa miantehatra amin'ny Jirama fotsiny orinasa tsy miankina io hoy ny filohan'ny fanavaozana tao anatin'ny fihaonantan'ireo diaspora malagasy tao Egypte ny talatalasa teo. Isan'ny mampijaly an'ny Thomasina amin'ny jiro ataon'ny sehatra tsy miankina any an-toerana io raha nambarany. Moa ny kenao an'izany hoe entreprise anankiray société anankiray izy manao contrat amin'ny Jirama ohatra hoe Thomasina izy tokony fournir 32 mégawatt satria ny De Gaulle noharoko tamin'ny interview dia ny Thomasina zavaiko aminareo zao ao Thomasina izy tokony fournir 32 mégawatt ny besoin ny Thomasina 26 mégawatt 32 ny tokony fournisevany ao anatin'le contrat fa saingy zao le contrat misy misoratra hoe 65% io tsy maintsy payevany Jirama aminjareo na inona zavatra misy contrat efa teo efa mataona an'izany dia inona ny ataon'le société 14 zao ny omeny ao amintsika miteny zao raha tsy 11 akory izy zay 11 mégawatt ny omeny. Efa ampy an'ny Thomasina nefa raha mamokatra 20 mégawatt ireo orinasa misana famokarana herinaratra an-toerana ireo hoy ny filohan'ny fanavaozana. Jirama tsy maintsy mandoa foana n'le 65%. Na dia 11 ary nomeny tadio fa 32 mégawatt ny azy raha 50% zay firy 16 mégawatt. Zany hoe raha 65 izy mety tafakatra 20 mégawatt. Raha io 65 mégawatt io fotsiny, io 65% io fotsiny no nomeny. Zany hoe 20 mégawatt efa tsy nijaly Thomasina. Tokony efa fianao amin'ny alalan'ny fanampiana vondrona mpiara herinaratra no mino fanjakana ihany koa azy ny famokarana ny herinaratra nataon'ny orinasa tsy miankina io hoy colonel Michael Randrianirina. Zahay efa miezaka mameno mividy groupe lafo be tsy haiko eo amin'ny 6 mégawatt angamba ny fenonay zay nantenainay mba hoe raha manome 20 izy na 22 dia plus n'le 6 omenay dia fa 28 dia milaminy Thomasina. Non, vao lasa kely zay dia nampidininy 14 zany azy 11 izy ao amintsika miteny zao raha tsy diso 11 mégawatt. Amombotra ny mpanimba ny orinasa Jirama ny tanjona ka miantso ny fanohanana avy amin'ny vahoaka ny fitondrana fanavaozana hoy colonel Michael Randrianirina. Mbola tsisy mpitondra sa ny teny inona moa ny teny mpandraharaha matanjaka anankiray amin'ny resaka jiro a Madagasikara ohatrany nataoko reo mbola tsisy nasana. Misy dikany teneniko zany, misy dikany matoa le olona tsy mahasa hatramizay misy dikany. Zay ny zavatra misy ao. Dia ny angatahana amin'le vahoaka malagasy rehetra dia tokony hampahery anay azy amin'le fahasahina satria zahay ny tsy matory alina koa amin'ny zavatra io. Dia mila
mila mifampatokotsika amin'izay zavatra zay, mila mifanampy. Nandritrika eo anatin'ny diaspora monina tany Egypte moa nitondran'ny filoha fanavozana fanazavana mahakasika ny zava-misy amin'ny famokarana herinaratra eo amin'ny ranomasina sehatra tsy miankina Antomasina ity. Eo amin'izay vaovao mahakasika ny fitsidiana ofisialy any Egypte izay hatrany. Toerana manan-tantara miisa roa no notsidian'ny filohan'ny fanavozana mivady niaraka tamin'ireo délégation niaraka tamin'ny Omaly. Nasain'ny filoha égyptienne Abdel Fattah al-Sisi hitsidika ny pyramide de Gizeh sy ny Grand Musée de l'Égypte izy ireo nandritra izany. Any amin'ny 540 kilometatra mialan'ny Le Caire, renivohitry Egypte moa no misy ny pyramide Gizeh, toerana isan'ny be mpitsidika indrindra any Egypte satria mahatratratra any amin'ny 13 tapitrisa isa-taona ny mpitsidika tonga any an-toerana ary tafiditra ao anatin'ny 7 merveilles du monde antique. Efa tany amin'ny 504 taona moa no niorenan'ity toerana ity raha ny tantara. Isan'ny toerana notsidian'ny filohan'ny fanavozana ihany koa ny Grand Musée de l'Égypte nandritra ny diany. Mampiavaka ity toerana ity ny fitehirizana ireo lova sy harena ara-kolontsaina marobe avy amina civilisation natokana dia ny civilisation égyptienne. Nandritra ny andro fahatelo tamin'ny fitsidiana ara-pomba ofisialy ny filohan'ny fanavozana tao Egypte moa no nanatanterahany ireo fitsidiana ny toerana manatantara ao Egypte ireo. Fa vaovao politika kosa indray no izantsika ny fampahalalam-baovao. Tsy fifampiresahana politika eo amin'ny mpanao politika na ny mpitondra ihany no ahafahana mamany olana eto amin'ny firenena fa ny fihainoana ny vahoaka rehetra raha nambarany avy amin'ny firaisamoam-pirenena androany. Tokony afaka mandray anjara ao anatin'ny fifampidiniana politika na ny dialogue politika io araka izany ny rehetra izay manana andraikitra na izay miaro ny tombotsoa-pirenena sy ny vahoaka hoy ireo mpikambana avy amin'ny firaisamoam-pirenena ireo. Omaly moa no nilaza ny filohan'ny fanavozana tany Egypte fa efa manomboka ny dialogue politika na ny fifampiresahana politika io izay natomboka tamin'ireo filoham-pirenena voafidy teo aloha. Tojo Rabefatra sy Andry Rabesotra no mitatra izay. Mbola isy ny firesahan'ny filohan'ny fanavozana sy ireo filoham-pirenena voafidy teo aloha Erajora Rapiana sy Marc Ravalomanana raha ny nambarany colonel Michael Randrianerina tany Egypte ny talata lasa teo nandritra ny fionany tamin'ireo diaspora malagasy tany an-toerana. Miankina amin'ny fifampiresahana eo amin'izy ireo no hamaritana ny fifampiresahana politika na ny dialogue politika raha ny nambarany colonel Michael Randrianerina. Dialogue politika moa ny anankiray lehibe andrasana koa. Efa nahita nareo ny fiarahanay telo mirahalahy tamin'ny Mali ny filoham-pirenena voafidy voakota miaraka amiko. Iny zany efa ataontsika hoe fanombohany dialogue politika iny miainga izy mirahalahy satria izy mirahalahy no ataontsika hoe ray aman-dreny be ny firenena io efa filoha teo aloha dia tsy maintsy apetraka aminy inany atao. Mbola hiverina iresaka moa zahay telo mirahalahy dia apren'izay vao mahita hoe ahoana ny fomba hitondrana an'izay fifampiresahana zay sy ny concertation. Tokony natao ho an'ny rehetra ny fifampiresahana politika fa tsy ho an'ny mpitondra sy ny mpanao politika ihany hoy ny avy amin'ny firaisamoam-pirenena androany. Tokony miara-midinika ao anatin'ny fifampiresahana politika io avokoa na ny firaisamoam-pirenena na ny sehatra tsy miankina na ny olon-tsotra hoy Indranto Razakamanarina. Anisan'ny voambolana tena songaty natao anatin'ity fikonan-dohan'ny firaisamoam-pirenena teto Analamangity lehibe hoe fampiatiana. Zany hoe fandraisan'ny anjara ny rehetrarehetra rehefa miresaka tsika dialogue politika saika natao an'ny mpitondra sy ny tsy mpitondra mpanao politika zany zavatra zany. Nefa misy sehatra lehibe anankitelo zany eo amin'ny firenena. Ny anankiray ireo tenenitsika hoe mpanao politika sy mpitondra ireo sy ny tsy mpitondra nefa mpanao politika dia ny sehatra tsy miankina ary ny firaisamoam-pirenena. Dia tsy tokony tsy miavona mihitsy ny hevitry ny firaisamoam-pirenena sy ny sehatra tsy miankina zany raha tiatsika izy izay fampiatiana zay. Lasa manelingelina na ny fihainoana ny voambolana dialogue politika aza hoy ny avy amin'ny firaisamoam-pirenena. Tokony misehatra ao anatin'izany avokoa rehefa olona miady ho an'ny tombotsoan'ny firenena sy ny vahoaka raha ny nambarany. Izay ny anao izay niana foana le hoe dialogue politika. Izy moa le garo ihany ny mpanao politika. Fa na itsika reto na ianareo matonareo miady ho ny tombotsoan'ny daholobe. Matonareo miady hoe mba hisy ny asiny. Zany hoe fiara-miasa fikonan-doha zany dia politika zany. Satria mitady ny tombotsoan'ny rehetra. Any hoe itsika reto ary ny firaisamoam-pirenena dia miady ho ny amin'ny teny mialatsy amin'ny teny frantsay hoe ho ny service ny olom-pirenena malagasy rehetra dia izy.
fa tsy ny hoe kelikely ato fotsiny sy momba ny ato fotsiny no izy ka le dialogue politique ina tena tiany lazaina am'le dialogue politique aloha tsy miombon-kevitra amin'ny mety ho filazana fa ny fifanarahana politika ihany no vahaolana eto amin'ny firenena ny avy amin'ny firaisamonim-pirenena raha ny anambaran'izy ireo androany. Dia izay tsy mitovy-hevitra amin'izay hoe dialogue politika fotsiny ihany na mahana olana fa efa nanao an'ilay sosi-kevitra hoe isy accord citoyen izay no mahatonga hoe ny fikaonan'do-pirenena rehetra izay nikarakaranay dia ny olo-pirenena ny eo amin'ny ivony. Zaho zany tsy manakana an'ilay hoe misy ny dialogue politika kanefa tsy izay rery ihany fototra fa tena ny olo-pirenena rehetra no miaraka mitady an'ilay vahaolana iraisana izany hoe everinay zany fa tsy dialogue politique izay ampahandra ihany ao amin'ny dingana amahana olana amin'izao fanavaozana izao fa ny sosi-kevitra ny fandraika amin'izay loha nahatonga nanao an'izay sosi-kevitra hoe izy préconcertation izay dia mba isy hoe izay fifanarahany olo-pirenena mba ho tenerana ny hitondrana ny fanavaozana ary samy matsiaro tompon-draharaha sy tompony andraikitra amin'ny fanavaozana daholo na ny mpanao politika na ny olo-pirenena nizaniza ao anatin'ny fitondrana ny Madagasikara. Nambarany avy amin'ny firaisamonim-pirenena moa fa io fifampiresahana teo amin'ny rehetra io no tokony efa natao hatry ny ela mba ahafahana mitondra ny teteza mita. Efa hita izao fa sehatra miisa 10 eto Madagasikara no tena efa miatra manaina sy miteraka olana lehibe ho an'ny firenena hoy ny avy amin'ny firaisamonim-pirenena androany. Lohalarana amin'izany ny sehatry ny sosialy, ny fanabeazana sy ny fahasalamana raha ny nambaran'izy ireo. Tsy maintsy hanolotra vahaolana ho an'ireo olana tena miteraka tsy fampandrosoana sy mahatonga ny krizy ara-tsosialy sy ara-politika miverimberina eto amin'ny firenena ireo araka izany ny avy amin'ny firaisamonim-pirenena raha ny fanambarana nataon'izy ireo nandritra ny fokoanan-doapatry ny firaisamonim-pirenena eto amin'ny fatra Analamanga nanomboka ny talatalasa teo ary ny farana androany. Toja Rabefatra sy Andry Rabesotra trany. Sehatra miisa 10 no mbola tena misy olana lehibe eto Madagasikara ka sakana amin'ny tena fampandrosoana sy mahatonga ny krizy ara-tsosialy sy ara-politika miverimberina raha ny taritra nataon'ny firaisamonim-pirenena androany. Sakana voalohany amin'io tsy fisiny ny fampandrosoana io ny olana misy eo amin'ny fanabeazam-pirenena sy ny resaka kolikoly hoy ny avy amin'ny firaisamonim-pirenena. Satria misy olana 10 dia mitady ihany koa zany izay vahaolana tao anatin'izay indrindrandrindra moa zany teto amin'ny faritra Analamanga. Ny hita tao anatin'izay zany zao voalohany indrindra ka ny resaka fanabeazana tena ratsy manjaka ny kolikoly tena hoe raha ny tanora sy ny olo-pirenena tena be dia be sy anasy ny vidim-piainana ihany konkoa tena miakatra ary tena maro dia ny fandriam-pahalemana zany miparika raha ny eto Analamanga manokana. Mbola ratsy kalitao ihany koa ny sehatry ny fahasalamana eto Madagasikara ho ihany ny avy amin'ny firaisamonim-pirenena. Dia hita ao anatin'izay olana misy 10 izay ny fanilikiliana tsy misy fampiatiana tsy fanajana ny asina mahaolona ny fahasalamana izay hita fa ratsy ny kalitaon'ny fitsaboana ny fangalarana tany ny fararota-pahefana ary ny toe-tsaina mihiba. Tsy maintsy hitadiavana vahaolana miaraka amin'ireo olana voangana manerana nosy araka izany ireo olana fototra ireo hoy ny firaisamonim-pirenena. Dia ny vahaolana zany misy an'ilay ataontsika hoe isaky ny vondrona tsirairay ireo misy vahaolana 10 anatin'iny fa na nijerena ilay lalam-pahamena izay le hoe ho an'ny Analamanga manokana izay fa avy eo aravina zany iny rehefa ohatra mitambatra araka le voalazan'ny namana teo dia hoe ohatrany ahoana ny izay mampifandraka anazy ho niveau national efa manambatra an'iny ao anatin'izay. Firaisamonim-pirenena miisa 510 no nanao ny fikaonan-doapahatra ho an'ny firaisamonim-pirenena teto amin'ny faritra Analamanga. Ho aroso ao anatin'ny fikaonan-doha iombona ny firaisamonim-pirenena manerana nosy ireo olana ireo ary hitadiavana vahaolana miaraka raha ny fanazavan'izy ireo. Falafin'vaovao hafa kosa indray miverina misokatra manomboka androany 3 Jolay ny zotra anabakabaka mampitohy any Madagasikara sy Comore rehefa niato nandritra ny enitaona raha ny fampahafantarana avy amin'ny Madagasikara Airlines. Ireo fiaramanidina ATR ny Malagasy no isahana ny sidina raha ny fanazavana. No tanterahana ny talatalasa teo moa ny fampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy an'io fiverenan'ny sidina n'Antananarivo Moroni sy ny fifanaova ny mpiara-miasa teo amin'ny Madagascar Airlines sy ireo mpiara-mamonantoka ny Antsiprian zay. Ny tsahatra nandritra ny enitaona ny zotra mampitohy any Madagasikara sy Comore noho ny antony ara-politika sy ny fitantanana ankapobeny hoy ny tale jeneraly ny Madagascar Airlines Rado Raparlal. Fanapahan-kevitra taoriana ny fifanarahana samihafa araka izany no namerenana indray an'io sidina mampitohy ny Comore sy Madagasikara io ho ihany ny nambarany. Natsahatra mihitsy raha teo amin'ny nivony politika direction générale teo aloha ny sidina na eo amin'ny sehatra régional na long courrier
ho aho kosa izay mandray fitantanana vaovao dia everiko hoe zava-dehibe loatra ny toerana misy a Madagasikara eto anivon'ny Océan Indien ary raha ny habeantsika fotsiny azany tokony isika mihitsy zany no miezaka mampifandray an'ireo nosy rehetra manodidina eto anivon'ny Océan Indien. Zotra indroa mivantana isan-kerinandro no tanterahana ao anatin'ny fitaterana mampitohy Antananarivo sy Moroni Comore hoy ny taleram-batrotry ny Madagascar Airlines. Misy 2 vols par semaine zany ny programme misy miova kely amin'ny volana août septembre dia manomboka octobre hafa ihany koa le programme eo amin'ny 2 fréquences par semaine zany lakamisy sy sabotsy amin'ny voalohany dia avy eo misy ihany koa ny fréquence amin'ny andro alahady. Iverina tanteraka amin'ny Madagascar Airlines ny fiandreketana ny zotra mampifandray ny firenena roa io hoy ihany ny tale ara-batrotry ny Madagascar Airlines. Ireo fiaramanidina malagasy ATR no isana ny fitaterana amin'ny zotra Madagasikara sy Comore raha ny fanazavana. Teo aloha moa zany nanao an'le zotra raha tsy nanao tsony ny Air Madagascar dia ny kompania hafa ny Kenya Airways ny kompania hafa toy ny Ethiopiana ihany koa izay mitondra ny mpandeha tsy manao ny direct ny tombontsoa lehibe zany ho an'ny fifaneraserana eo amin'ny sehatry ny firenena rotota sy ny mpanjifa dia ny vol azo lazaina hoe direct mandeha avy hatrany tsy mihodina lavitra fa manao ny escale technique eo Mahajanga dia tonga dia mandeha mankany Comore. Ny avion moa ATR ihany no misy atreto aloha fa misy fikasana aka fiaramanidina hafa ambonimbony kokoa dia ny Boeing zany fa ny ATR aloha no entina manao an'le zotra io zany aloha amin'ny 2 fréquences par semaine. Tanjona ao anatin'izao famerenana ny zotra mampitohy Antananarivo sy Moroni izao ny fanitarana ny sidina hatrany Marseille hoy hatrany avy amin'ny Madagascar Airlines. Nisy ihany koa le zotra nanao an'le Marseille Moroni Tana dia iny tena azo lazaina fa hoe nahafeno zany 767 na ny Airbus tamin'izany fotoana nahafeno ny fifaneraserana teo amin'ny La France à Marseille sy ny Moroni sy Antananarivo eo moa zany tena misy fa ny zotra Moroni Tana azo lazaina hoe eo ihany tsy dia tena hoe voarefa mazava fa ny tena le ny tanjona zany dia ny iverenana amin'le Marseille araka ny tenen'ny monsieur l'ambassadeur teo iverina hanao an'izay rotation zay d'ici amin'ny fin de l'année. No tanterana ny talata 8 Jolay 2024 lasa teo moa ny fanaovana io fifanarana sy fifanaovan-tsy ny mpiara-miasa teo amin'ny Madagascar Airlines sy ireo mpiara-mobinandoka amin'io. Fotoana izao ionana amin'ireo mpanakantona Award National à sélection Madagascar 2024 ho anao mpitia mozika sy mpankafy azy tia mianadahy isy ny séance dédicace ny sabotsy ray aogositra ho avy izao hiaona amin'ny Malala, Toky, Ismaël, Jaya, Davila. Pikasary, fifampiresahana mivantana, fifampizarana fotoana mamy hiaraka amin'ireo mpanakantona Award National 2024 ny sabotsy ray aogositra 2024 ary ny fotoanantsika eny amin'ny Akordig amin'ny 10 maraina. Award National 2024 miaraka amin'ny Real TV Madagascar. Mahakasika an'iny Award Generation 2024 iny ihany tsy misy fotoana very fa feno foana ny fandaharam-potoanan'izy dimy mianadahy Itoky, Malala, Jaya sy Ismaël ary Davila ao anatin'ireo fiofanana ny famaranana ny Award Generation 2024 fifantenana eto Madagasikara. Omena fiofanana isan'andro amin'ny lafo mozika miaraka amin'ny coach Kony izy ireo no sady mianatra ny teny sy ny kolontsaina rosiana ary ny teny anglisy ihany koa. Ny hariva vao miala voly kely manala avizanana amin'ny fiarana ny mpifaninana eny amin'ny lofta eny Alasora eny. Ny antsiprian'izay hoentin'ny Nansirana Evson sy Sarobidy Andriantsoa. Efa mihamafimafy ny fiofanana omenan'ny mpifaninana amin'ny Award Generation 2024 amin'izao fiatrehana ny famaranana izao. Tsy misy indra fosy fitsitsiana intsony mantsy ny fampianarana fa efa mitady an'izay tsara indrindra avy amin'ireo mpifaninana ny coach Kony. Entitry coach Kony amin'ny fiofanana omenan'ny ekipa. Fa inona no nitranga ary Toky?
Ny problème kely zany androany teo amin'le resaka feo somary reraka le feo moa nangatsika kely de zay ny antony tsy nety kely an'le izy araka le niteneny koatra zany de mila afanaina tsara le feo de tsy misotro zavatra mangatsika. Mitoa kosa ny famerenana ho an'ireo mpifaninana hafa. Ny tolakandro kosa mitohy amin'ny fianarana ny teny rosiana ny fandaharam-potoana ny mpifaninana. Tsy misy fotoana very moa ny azy ireo fa feno dia feno foana isan'andro. Хорошо, спасибо. Очень хорошо, спасибо. Что нового? Ничего. Хорошо. До свидания. Привет. Привет. Как дела? Хорошо. А у тебя? Temos tanto de salama, tem mama. Para o dia de salama, qual é a minha? Para não pensar em hoje é pro androany aloha zay niezaka namerina nanao révision ny zavatra izay efa natao hatramin'izay satria mila averimerina le izy fa zareo mora manadino. Niezaka niditra bebe kokoa tamin'ny zavatra général zay ohatrany hoe ny couleur mianatra couleur zao zay mianatra jour de la semaine mois de reny zany ezanay hoe naverimerina zay natao zay apraikitra an'le izy tao anatin'ny sainy zareo. Nianatra resaka expression ihany koa zay karazana expression russe afahanjareo mitantara ny journée any. Nahita fivoarana ihany tao anatin'izay satria efa hitako manomboka somary mahay mamaky an'le alphabet aloha zareo de ohatr'izay foana nianatra émotion koa zay satria zareo mila mahay miteny hoe malahelo tezitra faly sy ny sisa de ohatr'izay angamba ny journée anay androany. Eo ihany koa ny fampianarana ny teny anglisy izay ilaina izy ireo tokoa amin'ny maha fifaninanana iraisam-pirenena azy. Твои друзья, смотри вокруг. Лови момент. Пусть про нас узнает весь мир. Ny hariva kosa no mba fotoana fankanaina ho an'izy dimy mianadahy. Eo ny fotoana mba ahafahan'izy ireo miala voly kely ka fifaliana foana ny fiarahana. Arahoane Sem mitady tsara, sem mitady afaliana, sem mitady sua, sem mitady viagora, sem mitady mamafai. Mbola hiresaka amin'ireo mpifaninana amin'ny Our Generation 2024 tsika ao amin'ity alaity mbola misy dimy moa izy ireo ny ao anatin'ny fifaninanana amin'izao fotoana izao efa niraisitsika teto ihany ny anankitelo fa izy mianadahy kosa indray no raisitsika ho an'ny androany atao amin'ny ilany alfa misy any Malala miarabany Malala azo tonga soa eto amin'ny plateau ny Real TV. Miaraba meja de faly miaraba ny tokatrano ihany koa. Atao amin'ny ilany kosa misy any Jaya miaraba ny Jaya. Miaraba ny menja de faly miarabantsika rehetrarehetra ato tokatrano. Anomboantsika anazy ary efa nilazaiko teo hoe mpifaninana amin'ny Our Generation 2024 ianareo manahoana ny fahitany Malala zay hoe fifaninanan-kira Our Generation eto amin'ny Real TV izay. Ie, ny Our Generation 2026 de nahitana expérience be sady nafinaritra indrindra ny nitombony talentanay teo amin'ny lafiny mozika izay nirana tamin'ny kotroko ny hatrany dia ankoatr'izay misy ihany koa ny fahaiza-miaina ampianarina miaina amin'ny ankizy be zay dia ankoatran'izany dia ny fahalalam-pomba ihany koa sy ny raha maro samihafa atao hatrano dia misy ihany koa ny fianarana langue anglais sy russe izay nirana tamin'ny Miss Ashley sy Madame Aina dia nafinaritra ihany kosa nampitombotra kefa.
Totika kely ato amin'ny Jaya indray be dia be ny zavatra ianaranareo ny tany malala teo ohatry ny ahoana fivoaran'ny Jaya tao anatin'izay ohatry ny ahoana Jaya tamin'ny hiditra voalohany tao anatin'ny Our Generation dia ohatry ny ahoana Jaya ho an'ny androany voaniditra voalohany tao amin'ny Our Generation dia hitako somary be any tsy dia matotra sarotra mandray zavatra fa ny taty aoriana moa hitako tena niova be ary mora nandray zavatra kokoa par rapport amin'ny tamin'ny voaniditra ankoatra lafa maolona ny mozika manahoana ihany koa ny amin'ny mozika hitako tena mivoatra ihany koa satria taloha somary sarotrarotra kely mandray an'le zavatra ampianarin'ny coach fa taty aoriana vitako ihany manahoana indray ary zao ny fandaharam-potoana anareo manaraka efa nisy ny stage 1 ny stage 2 ohatry ny ahoana fandaharam-potoana anareo amin'izay hoe fifananakira izay na eny amin'ny lofta na ny fifananana ihany koa ny fandaharam-potoananay amin'ity misy séance dédicace zay homanina ho anareo zay tanterahana eny amin'ny Akorodika amin'ny sabotsy 10 ora maraina dia raha te resadresaka akasary tafatafa aminay dia tongava amin'ny sabotsy amin'ny 10 ora maraina misy mafisina kely ve malala mahakasika an'izay hoe séance dédicace izay inona tsara ny tena ataonareo azavaintsika amin'ny mpanaraka fa sao dia misy olona maniry ny iona aminareo raka ny teneny Jaya teo amin'ny sabotsy ho avy izao voalohany volana aogositra izahay tsy dimy anadama no mana séance dédicace izany hoe afaka mitonganareo mifampiresadresaka aminay misy ihany koa fiarahanana makasary miaraka aminay amin'ny 10 ora maraina izy io tanterahana amin'ny Akorodika dia misy surprise be homanay anareo ankoatra ny séance dédicace io ilay izy moa zany fifaninanakira efa nisy stage 1 ny stage 2 efa nisy ihany koa ireo nitsana atao anatin'ny fifaninanana roviana indray ara ny famaranana izay fifaninanakira Our Generation eny amin'ny 24 izay dia aiza ihany koa ny atao malala ny stage final atao ny 9 volana aogositra eny amin'ny 24 tanterahana amin'ny Avorianosy hatrany nanomana zavatra efa nanomana zavatra izay 10 anadaty tolotra eo anareo mbola tsara be noho ny stage 2 sy stage 1 natolotra eo anareo dia manasa anareo tonga sady misy artiste maro be ihany koa anafanany ao dia manentana antsika rehetra ho avy makasika izay stage final izay Jaya misy fanentanana ihany koa be ho avy ireo mpanaraka sy mpanohana anao sy ny mpanohana ny Our Generation eny amin'ny 24 mihitsy ny amin'ny stage final manasa antsika izahay 10 anadahy tonga maro misy surprise be dia be ihany koa manay ho anareo dia tongava maro eny ary tapitra sady ny fotoanantsika mikasitrahako ianareo mianadahy niaraka tamiko teto tamin'ity alay ity sotrapetsaka izay ny amin'ny Our Generation eny amin'ny 24 iny fa ivadika lafim-baovao hafa mihitsy kosa indray isika fotry ny fiainam-bahoaka sy antoky ny fahavitantena ara-tsakafo ny tantsaha sy ireo mpamboly hoy ny ben'ny tanàna ny commune Alakamisy anatin'ny distrika Antsimondrano ilaina nefa ny fanamboaran-dalana sy ny fanavaozana mifandraika amin'ny fitanteran'io ahafahana manohana sy mamoaka ny vokatr'ireo tantsaha raha ny nambarany miantso amin'ny fanamboaran-dalana amin'ireo toerana mpamokatra ao amin'ny commune Alakamisy moa ity ben'ny tanàna ity nandritra ny fanokafana ny foaran'ny tantsaha izay notanterahana nomboka omaly hatramin'ny 2 volana aogositra ho avy izao fanampanazavana omena vahana azy toana ireo tantsaha satria izy ireo no antoko ny fiainam-bahoaka sy antoko ny fahavitantena ara-tsakafo ny ben'ny tanàna Alakamisy Fiandoharivo anatin'ny distrika Antsimondrano tonga miaraka amin'ny rivotry ny fanavaozana isika androany fanavaozana izay mikendry ny anasongadinana sy fanomezan-danja ny tantsaha satria izy ireo ny fototsy ny fiainam-bahoaka sy antoko ny fahavitantena ara-tsakafo natao ity foara ity ampahafantarana ny vokatra misy eto amintsika ampiroboroboana ny fanakalozana eo amin'ny samy tantsaha ampifandraisana ny mpamokatra sy ny mpanjifa miantso amin'ny fanohanana ireo tantsaha amin'ny alalan'ny fanomezana masom-boly tsara sy ireo fitaovana ilaina amin'izany ho ity ben'ny tanàna ity nandritra ny lahateny ny fanohanana amin'ny masom-boly ny zezika ny fitaovana sy foto-drafitrasa
indrindra ny fanamboarana barazy sy lakan-drano izay tena ilain'ny tantsaha amin'ny famokarana ety amin'ny tontolo ambanivohitra. Nangataka ihany koa izahay mba hisian'ny fampiofanana maharitra ho an'ny tantsaha na eo amin'ny fambolena na eo amin'ny fiompiana na asa tanana mba hahafahan'izy ireo mampiasa teknika moderna sy mampitombo ny vokatra sy ny fidiram-bola. Nanao antso amin'ny fitondram-panjakana mba hijery manokana ireo lalana sy ny fanarenana moa ity bentanana ity mba hahafahana manasongadina ny vokatra ireo tantsaha ireo. Hijerena ny ireo lalana mampitoy ny faritra mamokatra indrindra any atsimon'ny komina eny votivorona sy manodidina satria efa faritra mamokatra izy ireny nefa mbola sahirana amin'ny famoahana ny vokatra. Fanamboarana maika ihany koa ny mba ampihenana ny fahasairanany tantsaha sy ampiroboroboana ny toekarena eny fotony. Fananganana tsena vaovao ho an'ny tantsaha satria vonona izahay ny anomeny toerana ary mangataka ny fanohana ny fanjakana foibe amin'ny fanatanterahana izany tetikasa izany. Nisokatra omaly 7 volana Jolay ary aharitra hatramin'ny 2 Aogositra ho avy izao moa ny foaran'ny tantsaha izay atao eny amin'ny tsena Alakamisy na Finoarivo. Itreo anatin'ny pejy-doka kosa indray ary isika izao. Pakafy baolina kitra ampolo no notoloran'ny Horticola fanomezana androany no ny fandraisana anjaran'izy ireo tamin'ny lalao natao nandritra ny fiadinany amboarahina-tany ho an'ny taranja baolina kitra farany teo. Samy nahazo ny fanomezana avokoa na ireo nanao ny lalao pronostika na ihany koa ireo nanao ny lalao tompon-daka. Nambaran'ny tompon'andraikitra ao amin'ny Horticola moa fa tsy hijanona eo ny lalao fa hitohy amin'ny hetsika manaraka. Fanampanazavana. Fandresin'ny lalaon'ny pronostic mondial eny amin'ny 24 androany no notoloran'ny Horticola Loka. Samy nahazo avokoa na ireo nanao ny pronostic score na ihany koa ny pronostic champion hoy ny avy amin'ny Horticola. Araka ny natao androany moa zany ny fisarena farany sy fanomezana loka ho an'ireto mpandresy antsika ireto izay efa nataontsika antso hatramin'ny izay moa zany sy nandeha tany amin'ny communication hoe nisy pronostic ny teo amin'ny page Horticola misy pronostic champion dia misy pronostic score androany le izy no zaraintsika ny loka ary arabaina izy ireo izay voasarika atao anatin'izany tsara pronostic sy nahazo ny loka taty amin'ny Horticola ary eto koa zay dia misaotra nareo rehetrarehetra mpanaraka sy izay nandray anjara rehetrarehetra tao anatin'iny lalao iny. Tsy hijanona eo nefa ny lalao fa mbola hitohy hoy ihany Jesy Randria Tsiferana. Ary mbola mame toky izay fa ampilalao hatrany eo amin'ny pejin'ny Horticola amin'ny événement manaraka indray. Ny événement manaraka indray ngamany mety ny tsara kokoa manaraka ny pejy fa eo no ahitantsika an'le izy fa raha teny eto ngamany dia manjary lasa miomana daholo ny olona anatin'izay fa aloha manaraka ny pejy. Androany moa no natolotra teny amin'ny foibe ny Horticola ny fanomezana ho an'ireo mpandresy ireo. Max Ruda, Ezekiel, Anzanerina, Rivaldo Dadi, Susuri, Lianchu Titici.
ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no mamarana ny fampalalam-baovao antsika tamin'ity ala ity ankasitrahako feno ianao tsy sasaraka taminay hatramin'ny farany mamy fotoananao indray ny fampalalam-baovao raha mipitsy toy izao indray velomary